Kolosianina toko fa roa toko fahatelo. Kolosianina toko fahatelo andininy 5:10. Avatravatra farany napetraky ny apôstôly Paoly ho an'ny mpino tao Kolosi. Ary rehefa nanafatra izy anisan'ny afatra napetrany dia hoy izy hoe izay mahita le tenin'Andriamanitra dia hiaraka mamaky mafy be tsika ao anatin'le resaka hoe fisaorantsika izao. Kolosianina toko fahatelo andininy 5:10. Kolosianina toko fahatelo andininy 5:10. Inona ny voasoratra ao? Alleluia. Averintsika mafimafy kely miredona tsara ho an'izay manana baiboly mamaky azy azafady. Amen. Aoka anapaka ao am-ponareo ny fiadanan'i Kristy. Fa ho amin'izany no niantsona anareo tena iray. Ary aoka ho feno fisaorana ianareo. Aoka ho feno fisaorana ianareo. Zay mihitsy dia davin'ny tompo amintsika zany feno. Tsy ampahapahany. Tsy zavatra tsy atontonony. Fa tena hoe feno fisaorana ianareo. Ampirisihana antsika tsirairay avy zany hoe tena anana an'izay fo mahay makasitraka izay fankasitrahana feno an'ny tompo amin'ny maizy azy sy amin'izay rehetra nataony ary efa nitarian-dralantsika teo fa ahoana ny toeran'ny fiadanan'i Kristy ao anatinao ka feno anao fisaorana. Dia misy teny eo ambony ao hoe aoko ambonin'izany rehetra zany ny fitiavana fa feno fatanterahana zany. Raha tsisy fitiavana ianao tsisy fiadanana mipetraka ao anatinao. Amen sa tsy amen? Raha tsy misy fitiavana ianao, raha tsisy fitiavana ianao dia tsy misy fiadanana mipetraka ao anatinao. Raha mbola misy fankahalana, raha mbola misy tsy famelan-keloka, raha mbola misy lolom-po sy tsy fitiavana, aza mieritreritra ninona, aza manambomboatra ninona fa tsisy fiadanana mipetraka izany eo. Matongo tenin'Andriamanitra nampifandimbiasany nampifanarahany hoe aoka ambonin'izany rehetrarehetra zany ny fitiavana fa feno fatanterahana zany ary aoka ny fiadanan'i Kristy anapaka ao anatinareo fa zany no anatsorareo tena iray ary aoka feno fisaorana ianareo dia milahatra ireo. Ny ampisy ny fiadanana ao anatinao dia anao mamela heloka. Halleluja. Ahoana hoe ny ampisy ny fiadanana ao anatinao dia ianao mamela heloka. Amen. Fa tsisy fiadanana raha tsisy famelan-keloka. Tsisy fahasalamana raha tsisy famelan-keloka. Tsisy fitsaharana raha tsisy famelan-keloka. Noho izany tena ataovy izay iavananao amin'ny olona rehetra. Zay ny tenin'Andriamanitra. Raha azo atao izy dia ataovy izay iavananao amin'ny olona rehetra. Ary koa izy dia niteny hoe raha mbola eny an-dalana ianao dia mihavana faingana amin'le manana ady aminao. Fandrao le manana ady aminao hitondranao any amin'ny mpitsara, le mpitsara metraka anao any am-piandro fonja, ary mpiandro fonja metraka anao anaty fonja. Fa dia mbola eny an-dalana ianao mihavana amin'le manana ady aminao. Zava-dehibe ny famelan-keloka. Tsy miakatra ny fiderahana raha tsisy famelan-keloka. Tsy eo ny fanatrehan'i Jesosy Kristy raha tsisy famelan-keloka. Dia samy andiny tena ny tsirairay. Fa apetraky ny tompo eo anatrehanao zany teny zany. Ary apetraky ny tompo eo aminao ny fiainanao tamin'iny herinandro iny. Na ny fiainanao tamin'ny lasa rehetra, ny fiainanao rehetra mihitsy ataon'ny tompo miodina filma kely ao masonao ao, izany mbola tsy avelanao heloka. Izany mbola anananao lonilony. Izany mbola tsy amindranao fo. Izany mbola tsy avelanao ny elony.
fa hoy Jesosy tompo hoe raha tsy mamela ny eloko ny olona ianareo dia ahoana izy koa tsy hamela ny eloko ao. Tompo zany tonga dia efa zay e, raha tsy mamela ny eloko ny hafa ianao a ny tompo koa tsy hamela ny eloko ao. Ary rehefa tsy voavela ny eloko ao a dia tsy poniny lanitra ianao. Ary rehefa tsy voavela ny eloko ao dia tsy mandova ny fiainana mandrakizay ianao. Rehefa tsy voavela ny eloko ao a midy aminao io lanitra io. Fa ny ahafahanao mamela eloka dia ny atsapahanao fa voavela eloka ianao. Ny ahafahanao mamela eloka dia ny fahatsapahanao fa voavela eloka ianao. Fa zay olona namelana be no mahay mamela. Marina sady iso. Fa raha olona mbola tsy miexperimente an'izany hoe famelana zany tsy hay amela ihany koa. Fa raha fantatrao ny adisoanao, raha fantatrao ny lalandisonao, raha fantatrao ny tsy nety rehetrarehetra nataonao, nefa rehefa tonga teo amin'i Jesosy ianao dia hoy Jesosy hoe za tsy manameloka anao, za mamela ny eloka ao rehetra, tahaka ny fandevonany masoandro ny zavona no andevonako ny eloka ao aminao. Ary mamindra fo sy miantra aminao a, rehefa tsapanao zany a, inona moa mola hitazomanao alahelo aman'olona? Inona moa mola hitazomanao lolo-po sy tsy fitiavana amin'ny olona anankiray? Na dia ianao ara verika any, na dia ianao ara ny manana ny marina, na dia ianao ara ny nasiana ratsy, na dia tsy nety ara natao taminao, tsisy fierana raha lasianabavy. Tsy misy fierana eo anatrehan'i Jesosy. Fa hoy Jesosy hoe raha zarina amela ny eloka ao. Firy taonina moa io eloka ao io? 100 taonina. Zavatra natao taminao 1 kilao. Zarotiny ery anao amin'io 1 kilao natao taminao io. Nefa ianao 100 taonina, 1000 taonina navela taminao. Maninona raha velanao koa io? Haleloja! Ny herin'ny fanamasina no ahafahanao matsapa ny famindram-poa sy ny fitiavan'i Jesosy ianao. Matsapa ny famelan-keloka izay nentin' Jesosy taminao. Noho izany, raha misy zavatra tsaroanao dia tsaroana fotsiny izany fa tsisy efe ao aminao. Haleloja! Raha nisy olona anankiray lanin'ny biby, lanin'ny alika ohatra na voarangotro ny saka, mety tsy mialo etsony ny sikatrisy iny fa hita foana hoe kakerin'ny alika, fa ny pozina tsy mandaitra any aminao tsony. Haleloja! Mety mola misy zavatra tadidinao tany aloha, natao taminao sy zavatra tsy nety, fa tsy misy fiatraikany aminao tsony zany, satria navela eloka ianao tao amin'i Jesosy. Haleloja! Ary raha tena miasa raha ny fanahy hain'ny tompo ny formateny ao anatinao dia adinonao zany. Zay ny fiasan'ny fanahy masina, zay ny fiasan'ny tompo. Ary ny olona hiditra any an-danitra dia olona voavela eloka. Ny olona hiditra any an-danitra dia olona namela eloka. Haleloja! Anjaran'ny tompo miandraikitra ny tsirairay e. Hoy zareo dia ahoana kosa ny aminy zany e. Dia ahoana kosa ka nisy an'ity, ka nisy an'ry, ka nisy an'izao. Ahoanao iny zany ianao manaraha. Haleloja! Zay fotsiny lazain'i Jesosy, ahoanao iny zany, avelao any aferako zay. Anasa izy. Fa ny anao Jesosy avelao ny elony. Sambatra ange zany olona mamela eloka zany e. Na aretina mankarary anao raha tsy hisy tsony. Ndraindraiky hoe aretina mahazo anao io ianao tsy mamela eloka e. Io tsy fahasalamana io, andehanana any am-pitsabo, hinanana fanafody, anaovana zao cure rehetrarehetra zao, mamela fotsiny eloka dia milamina io. Marina sady iso? Mamela fotsiny eloka. Fa raha mbola maratra ny fonao, eto eo anatrehan'i Jesosy. Raha mbola malahelo eo anatinao, eto anatrehan'i Jesosy. Raha mbola milatsaka ny ranomasonao, aza tazomina fa lao hilatsaka e. Dia hitan'i Jesosy iny hoe tena izay, tena mbola mavesatra aminao nataony rano, mbola mavesatra aminao hitsy, mbola mavesatra aminao zaro. Fa fantatro nefa ny lalana miaraka aminao Jesosy, lalany azo fijaliana dia ny famelan-keloka. Haleloja! Ny famelan-keloka. Tsisy adevitra ao amin'i Jesosy e. Tsisy arrangement afaka atao amin'i Jesosy. Fa raha ny fotoana anankiray anao tsy mamela eloka ka tonga ny fotoana atongavan'i Jesosy eny aminao lanitra, na ny fotoana anankiray anao tsy mamela eloka ka tonga ny fotoana ialanao eto Baiboly ny jerentsika ary Baiboly ny vakintsika. Tsy mamela ny eloka ao ny tompo raha tsy mamela ny eloka ny hafa ianao. Ary rehefa tsy mamela ny eloka ao ny tompo dia tsy miditra ny fanjakan'ny lanitra ianao. Mazava be zany. Mazava be zany. Noho izany tsy manan-tsafidy ianao. Ianao mamela eloka, izy tsy mamela. Zay mihitsy ilay mbola tokony hamelanao. Fa tsy problemanao tsony zany fanazany azy. Raha ohatra ianao manatitra fanatitra eo anatrehan'ny tompo ka eo tsaroanao fa niralahanao manana alahelo aminao, avelao aloha ny fanatitra dia andala aloha mihavana aminy.
ny anao sy Jesosy ny reglenao. Izy avy eo rehefa tsy hamela anazy sy ny tompony ray zay. Izy avy eo rehefa tsy hamotsitra anazy sy ny tompo zay. Fa ianao efa nanao ny dingana ny fona, ianao efa nanao ny dingana namerina, ianao efa nanao ny dingana hiavana. Raha azo atao ny tenin'Andriamanitra, raha azo atao dia ataovy zay hiavananao amin'ny olona rehetra. Matoa ny tompo miteny hoe raha azo atao misy tsy azo atao ao zany. Misy tsy azo, tsy afaka iresahana mihitsy aho vao mahita anao izy dia tsy fantatra hoe manino. Misy tsy azo atonona mihitsy aho. Ohatran'ireny tsilo ireny tsy afaka kitihana mihitsy. Ka atao ahoana fa izy ohatr'izay. Fa ny anao sy Jesosy reglena ary ianao mamela azy. Io eto ambavaka izy. Mangatà famindrapo avy amin'ny tompo ho anazy. Mangatà fiasan'ny fanamasina ho anazy. Tahaka ny esan'ny tompo taminao ny esany ihany koa. Haleloia! Zany Joseph zany tena nankalan'ny rahalahiny zany. Rahalahiny mihitsy nankala azy. Ary eo rahalahiny reo rehefa nankala azy tsy vitany nankala fa nanisy ratsy azy. Nivarotra anazy nandatsaka anazy tao anaty filavaka, tao anaty fatsakana, nanao izay hamelezana sy hamonoana azy foana, nefa rahalahiny. Zany ny fiainana eto tany. Na rahalahinao raha mety tena ketriketrika zavatra ao ambadika ao. Maika moa fa tsy rahalahinao. Fa ny lalanao rehefa miaraka amin'ny Jesosy dia lalan'ny famindrapo. Lalanao rehefa miaraka amin'ny Jesosy dia lalan'ny fiadanana. David zany ny afaka namono ny Saul mihitsy raha fatao anaty kaverna. Fa ozy dia hoe ahoana ny amonoko an'io? Tsy azo atao zany. Dia tsy namono izy. Ianao mety tena afaka mamela an'ilay olona matezitra anao mihitsy. Ianao mety tena afaka manao zavatra mihitsy ho an'ilay olona. Zao noho ny fitiavan'i Jesosy tsy manao ianao. Haleloia. Noho ny fitiavan'i Jesosy dia mipirina ianao dia miditra fotsiny ianao ao amin'ny fanatrehan'ny tompo. Haleloia. Izao ny ady ho anareo fa ianareo angina. Zany miaraka amin'ny Jesosy zany. Izao ny ady ho anareo fa ianareo angina. Firifiry zavatra efa natao tamin'i Josefa. Fa rehefa tonga ny rahalahiny masom-pitiavana foana ny jerevany an'ireo. Haleloia. Firifiry ny zavatra natao tamin'i Josefa, nataon'ny rahalahiny nanomboka tany amin'ny lamatoa, hatrany amin'izay madinika rehetrarehetra any, fa rehefa nijery an'ireo izy dia tian'ireo. Haleloia. Zany ny secret zany fiadanana. Haleloia. Ary rehefa tonga teo anatrehan'ireo izy indray no namaly azy soa. Olona tratra mosary tany. Olona tratra ny tena faminina tany sy sesiraisy tany. Fa rehefa tonga teo amin'ny Josefa, dia Josefa tsy niteny hoe zay ka. Mbola aiza ny azo anao? Mbola vao fiatombohana io. Mpanompon'Andriamanitra ny adaladalanao. Olona mahitahita nofo isan'andro sy asoavan'ny tompo ny kitikitihanao. Zay ve nataon'i Josefa? Tsy nanao an'izany mihitsy Josefa. Josefa ary nalahelo tao am-pony ary nitomany izy. Ary avy eo reo rahalahindreo natahotra azy rehefa nafantatra hoe Josefa ka ity premier ministre ity. Lasa premier ministre ane Josefa e. Ka ianao enjehan'io koa mety ho lasa premier ministre. Nefa sarotra ihany ny ianao amenina an'izany fa politika mahaloto be io Raha tsy hoe rehefa any amin'ny fanjakan'i Jesosy anga. Fa sarotra ihany ianao prime ministre eto amin'izao tontolo izao. Sarotra be zany satria efa misy zavatra contrat be ao e. Raha tsy hoe zavatra efa lasa kristianina 100 isan-jato ilay tanàna. Allo prime ministre ao amin'ny millennium. Haleloia. Fa tonga tamin'izany toerana zany Josefa. Azony Josefa natao mihitsy ny nanidy an'ireo tany am-ponja hoe reto le namaly ana, reto le nanisy ratsy ana, reto le nivarotra ana, reto le nandavaka ana tany an-davaka, anjarako amin'izay zao. Tonga dia tsisy atakandro ampidiro any am-ponja izy. Manahoana ianao? Ianao sao dia mbola mamaly ratsy ny ratsy. Ianao sao dia tsy mbola mamela heloka. Ianao sao dia mbola tsy tia. Ianao sao dia mbola mamaly faty ary miandry fotoana mihitsy ianao io. Fa mbola tsisy le fotoana. Mamindra fo Jesosy ary mibebangana ivereno zany mandoleo potitriny azy fijaliana hoe lalana tsy izy zany Jesosy. Amin'ny manofa maha-olombelona dia mety marary ny fonao, mivoto ny fonao, malahelo ianao, tsisy zavatra moa izy ianao hoe tena mafy ohatr' izany. Fa rehefa tonga eo amin'ny Jesosy ianao hafa ny lalàn'i Jesosy. Haleloia. Raha mamelaka temaina aminao ny olona anankiray dia ahoana? Meo azy koa ny ilany.
Vavao an'izay manisy ratsy ianao, vavao an'izay manenjika anao. Sarotra ve zany? Sarotra e? Fa ny hery kosa dia tanterahana ny fahalemena. Tsy ianao manao an'io fa fahasoavan'ny tompo ao anatinao. Fahasoavan'ny tompo mitoetra ao anatinao. Satria raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Raha olona taloha efa mahavita mamono, mahavita manenjika, mahavita mamaly faty, mahavita mampiditra ny amponja, mahavita manao ratsy rehetrarehetra fa noho ny eo tamin'i Jesosy, tsy vita nitsony zany. Tsy hay nitsony zany. Olona vaovao izy ao amin'i Jesosy. Ary Josefa hoe ianareo neritreritra an'izany ho ratsy ianareo neritreritra nisy ratsy anahy, fa Andriamanitra kosa neritreritra an'izany ho tsara. Halleloja! Solomason'ny lanitra ijerevana ny fiainanao. Solomason'ny baiboly ijerevana ny fiainanao fa aza mihaino resak'olona fa raha resak'olona, iny fe dia avelanao ny elona. Zany fe ny ataonao. Mijereva avoka. Mandiana makary, atsoy rano, atsoy izy. Aza velavela fotsiny zany. Solomason'izao tontolo izao zany. Solomason'ny mbola tsy nihaona tamin'i Jesosy zany. Aza maka solomaso be da be. Problemanao maka solomaso be da be anao nefa ireo olona samy manana ny fomba fijeriny. Fa ny ampianarina anao solomason'i Jesosy alaina. Solomason'ny baiboly alaina. Inona ny voasoratra? Feo raha ihany, feo tokana ihany. Fa tsy hainonao ny fomba izao tontolo izao. Fiainan'izao tontolo izao anao Korintianina. Inona fiainan'ny Korintianina? Latsaka mihitsy ny lamba ato. Fiainan'ny Korintianina mifampitory eny amin'ny tribonaly. Nefa olona miaravavaka. Ao am-piangonanao zany rahalahy ranabavy fa any ivelany fiangonana misy dossier any anosy. Tsy haiko izay mahatonga zany resaka zany. Mety tsy mamela heloka mihitsy angamba ato. Io teny io raha lasa anabavy rehefa tonga eto tsisy alefalefa foana zany eto a. Matoa mavesatra ny fiderana, matoa mavesatra ny loaza, misy zavatra mivaingana manohatra ao. Tsy miainga mihitsy io. Tsy nandresany ireo zanak'Israely rehefa andeha hiady tany amin'ny Josoa toko fafito tany. Rehefa hoe tena isaky ny ady Josoa dia nandresy, isaky ny ady Josoa dia nandresy foana. Tonga tamin'ilay fahavalo anankiray raha jerena nisan'ireo fahavalo ireo, faible be ireo. Raha jerena ny armée, raha jerena ny fitaovana, raha jerena ny fiadinan'ireo dia me fotsiny zanak'Israely hoe tsotsotra be ny nananandreto mihoatra n'ilay fahavalo teo aloha. Fa rehefa tonga teo anatrehan'ilay fahavalo izy tsy isy niangana fa resy. Naninona ny resy? Ainta irota. Zavatra efa natao fady, zavatra efa natao tsy hokasiana, zavatra efa natao tsy horaisina, efa nilazain'ny ten'Andriamanitra mbola nafenina. Mbola nafenina ny par dessus tsara tare, mbola nafenina ny manteau tsara be, mbola nafenina ny volamena. Raha misy ho tamiafinao, raha misy zavatra efa tsy ankasitrahan'ny tompo nefa mbola tazomina, tsy isy fiderana mirehatra eo. Tsy isy fankalazana mandeha eo. Sasatra foana zay mitendry, sasatra foana zay mira fa tsy mandeha io. Halleloja! Fa rehefa regleny ao am-ponao, regleny ao am-pon'ny tsirairay avy, vita fihavanana amin'ny tompo, namela heloka ny olona rehetrarehetra. Korena ho azy fotsiny ny fanatrehan'ny tompo. Tsy mila mikikika be, tsy mila mitabataba be. Tabataba nereo mpaminany balasy star tery ohatra voalohany ka hatramin'ny maraina. Tabataba, raha tabataba no atao efa tonga impiry Jesosy. Raha mikikika no atao tonga efa zay tena mahay mikikika mahatonga Jesosy haingana be eo. Raha mitabataba zay tena mahay mitabataba mahavita Jesosy mahatonga Jesosy eo. Tsy hoe ratsy no mitabataba sy mikika rehefa tarihan'ny fanamasinao amin'izany ianao. Fa raha zavatra haranofo aleo mangina. Fa ny tabatabo ireo mpaminany balatsy astarté teo hoe izany Andriamanitra ay. Ny kikiky ireo nomeny ali avantage fotsiny hoe zay Andriamanitra mamaly amin'ny afo ny tena Andriamanitra. Ka zao alefaso aloha fanatitra anareo dia atsony Andriamanitra reo andatsaka afo eo irehatra. Fa rehefa vitany anareo zay vao iantso any anahy. Manomboka maraina natsona. Aza zay formule rehetrarehetra natao teo. Aza zay louange nataony teo sy mozika rehetrarehetra nataony teo sy chorégraphie nataony teo. Tonga ny amin'ny sivy mbola tsisy afo milatsaka.
Andrasana kely any amin'ny folo any angamba tonga ny amin'ny folo mbola tsisy nina mirehatra. Tonga ny amin'ny raiky amin'ny folo mbola tsisy any tonga ny amin'ny roa ambin'ny folo mbola tsisy any dia tsy Elina nany fotsiny atsoy mafimafy sao dia mbola lasa voyage izy sao dia mbola lasa nandeha kely izy fa atsoy kely aloha. Elisa koa nge dia mba manany any efa fatany fa Andriamanitra tsisy io fa izy siora mihitsy izy. Ary tsy vita nanao loaza nanao fiderazy izy ka ny tena mihitsy nitiarina ny tatahana tamin'ny lamina sy ny sisa hoe iantso ilay Andriamanitra bala tsy nisy afony latsaka. Dia ozy Elia hoe ahoana afa-po amin'izay nareo? Eny ary raha afa-po nareo aloha amin'izay anaovako azy. Elia rery mpaminany bala firy maromaro mihitsy fa Elia rery ianao koa mety ianao rery. Ary ny fahavalo be da be fa rehefa ianao mombanao Jesosy tsy olana zany. Aleo mila sitraka amin'Andriamanitra tsy izay mila sitraka aman'olona. Haleloja. Aleo anaovako azy amin'izay ozy Elia. Hainao sekrean'i Elia natonga niny afo iny rehatra natonga niny afo iny latsaka. Inona sekreany? Eo? Na herin'ny vavaka izy io zay rahalahy Patrika. Inona ihany koa ny sekrean'i Elia? Ny andro ny fotoanan'Andriamanitra izy. Nataony araka ny tenin'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetrarehetra. Na herin'ny vavaka izy ny andro fotoanan'Andriamanitra izy ary rehefa mamaky ianao asako ianao maky an'io tena tantarany Elia io fa ozy Elia hoe efa nataoko araka ny teninao avokoa ny zavatra rehetrarehetra. Nataoko araka ny teninao ny zavatra rehetrarehetra. Zay sekret. Ny faharoa koa dia zao. Le Andriamanitra izay hijoroako isan'andro izy. Le Andriamanitra izay fanatrehako isan'andro izy. Zay hoe naherin'ny vavaka teo. Nisy fanatrehana, nisy intimité tao amin'ny Elia sy Andriamanitra. Ary rehefa nisy intimité tao ny fisainan'Andriamanitra no fisainany. Ny toro lalàn'Andriamanitra ny toro lalàna ny raisiny. Ny fomban'Andriamanitra ny fomba nataony. Haleloja. Te hita ny fomban'Andriamanitra ve ianao? Inona ny lalana? Ataovy araka ny tenin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Inona ny lalana? Ataovy eo amin'ny fanatrehan'i Jesosy ianao. Haleloja. Tsy nahaka-tsasakadiny angamba na nahaka 5 minitra fa nataony feno rano teo ny rano dia tenin'Andriamanitra. Rano koa nefa rano mamono afo. Nefa nataony Elia défi mihitsy hoe tianareo irehatra io vao mainka io asiako rano dia hitanareo hoe tsy mirehatra mihitsy io raha mason'olombelona. Fa nataony feno rano manodidina ny antso indray mandeha fotsiny Andriamanitra mamaly amin'ny afo Andriamanitra valio ny rehatra. Ohatr'izany ianao rehefa eo fanatrehan'ny tompo tsisy eforinao io. Tsisy ezaka be ataonao io. Fa araka ny tenin'Andriamanitra ny fiainanao. Araka izay voasoratra anaovanao azy eo amin'ny fanatrehan'ny tompo ianao. Misosasosa ho azy zavatra rehetrarehetra. Haleloja. Ahoana hoe? Misosasosa ho azy ny zavatra rehetra. Satria efa milamina araka ny tenin'Andriamanitra ny fiainanao, efa arindranao araka izay voasoratra, démonstration de force mandeha ho azy fotsiny. Haleloja. Haleloja. Ary zay mahatonga Paoly miteny hoe zay raha nitory taminareo tsy resaka blabla fotsiny, fa rehefa niteny zay misy misinina manaraka. Ny sitrana, ny marary afaka, ny démoniaque délivré, ny olona voakezan'ny fanaratsy afaka, ny olona voakezan'ny fahotana miaiky ny fahotana. Satria misinina manaraka rehefa avy eo. Haleloja. Mamelahy elo karana bavy. Mamelahy elo karalahy. Raha te hiditra amin'ny fanjakany lanitra ianao, raha te hiditra eo amin'ny fanatrehan'ny tompo ianao, raha te handroso bebe koa miaraka amin'ny Jesosy ianao, aoka ianao mafy. Haleloja. Aoka ianao mafy. Zay misy eo avelao. Tsy hainao zay mbola nahirana anao indray rapitso. Tsy hainao zay mbola nahafitohana anao eo indray rapitso. Ny eo tsy afaka, ny eo mbola nahafitohana indray. Ny eo mbola tsy voavela heloka, ny anankiray indray fa manampitrotraka. Mirokatra daholo le izy. Raha tsy eo amin'ny Jesosy ianao perta. Raha tsy eo amin'ny Jesosy ianao vizaka. Ny olona nke tsy voatery afinaritra anao daholo e. Marina sa diso?
Ianao nga afaka gidean'io hoe tsikitsiky tsara amiko foana ianao a. Ianao nga afaka gidean'io hoe ataovy mahafinaritra amiko foana ny masonao a. Ianao nga afaka gidean'ireo olona rehetrarehetra ireo. Afaka ianao sa tsy afaka? Tsy afaka. Ka rehefa tsy afaka ianao aza misahirana amin'izay any ny ianao reglena. Halleloja. Rehefa tsy afaka ianao icontrôler ny any ivelany, ianao afaka manana contrôle de soi. Ianao afaka manana maîtrise de soi noho ny fanahy masina ao anatinao. Noho izany ny eo ivelany mety mbola hanirikiry foana. Ny eo ivelany mety mbola handraborabo foana. Ny eo ivelany mbola hanahirana anao foana na fotoana anao foana fa zao ny fonao nefa miova. Halleloja. Ny situation ivelany tsy miova, mbola handrankitra ihany zay handrankitra. Mbola hankasika ihany zay hankasika. Mbola tsy tia ihany zay tsy tia, fa ianao efa niova. Halleloja. Zao efa niova. Halleloja. Menao fa hainao zay hitra zay. Izy ary mahay an'izany hoe za efa niova. Ianao ndray tsy efa niova ao amin'i Jesosy. Ianao ndray ny ampianarana zao tontolo zao hoe za efa niova. Dia anaovana ianao zay efa lazaiko zay, anaovana ianao avy eo séance ana 3 jours développement personnel. Séance ana 3 jours forfaitaire 500 000 ariary. Afahanao mahazo boky kely rehefa avy eo, mahazo goûter ao anatin'io, sakafo atao rehefa etoana. Raha lasaina pa vakio ny baiboly dia tsy mila manao séance ana développement personnel ianao. Halleloja. Io personnel développement io raha vonoiny amin'ny azo fijaliana io. Halleloja. Tady teknika daholo tsika hoe ahoana ny mba tsara fanahanaha, ahoana mba ahafahako tsara mifandray aman'olona, ahoana ny ahafahako tena mety. Ty misy courant zao ty misy resaka fampaherezana amin'ny resaka amparatoky ty misy resaka mombamomba ny hoe ahoana ny ahafahana mifandray tsara aman'olona. Fa le baiboly avela. Misy ara mampianatra an'iny hoe baiboly ihany ny raisiny ao e. Nefa ianao mandoa vola takin'inona rehefa avy eo hianatra mela heloka, hianatra hifandray aman'olona, hianatra hifandefitra. Ny manana an' Jesosy ary ny tena mahay mifandray aman'olona, marina sady izy. Ny manana an' Jesosy ary ny tena mahay mamela heloka. Ny manana an' Jesosy ary ny tena mahay mandefitra. Klasy ianao mandeha ary amin'ny séance zao ry hoe za mba hianatra handefitra, za mba hianatra hifandray aman'olona. Lasa ianao mandany an'izao vola rehetra zao anaovana séance de formation sisa. Nefa eo kaikeo ty baiboly ty tsy voavidy vola tsy raisinao. Ny herin'ny fanahy masina omenanao, aizanao mamela heloka, aizanao mamindra fo, aizanao mandefitra, aizanao mamelalanao famezam-boninahitra, aizanao mity. Tsy voavidy vola tsy raisinao. Fa zaratra vidiana vola ry vita le séance afaka tapabolana ianao fa miverina ndray totranao. Dia ozy mpampianatra hoe io le mila atao recyclage e. Vita aloha une formation 500 000 ariary ina, afaka 3 mois verina indray manao recyclage e. Ahitana hoe nalahoana kely le izy. Re olona nomena mahay mipona ianareo, mizara mahay mipona. Te amela heloka ianao, te ho voavela heloka ianao, te handefitra aman'olona ianao, te ity olona ianao, te tsy ontsina tsolo ianao rehefa misy mamely ratsy ianao. Jerevan Jesosy, Jésus est la solution. Jésus est la seule solution. Alléluia. Tsy misy afa-tsy Jesosy. Fa tsisy moyen hafa atoranao hoe teknika manahoana. Formation spéciale aoriana fotoana rehefa mbobao, formation amela heloka, formation handefitra, formation tena itiny olona. Jesosy raha nasena vavy a. Halleluja. Jesosy fotsiny ny prezantena aminao. Ny fandehany, ny famindany, ny fitsikiny, ny firesany, ny zavatra rehetrarehetra nataony, mitsonika ianao miaika Jesosy. Halleluja. Olona efa condamné à mort tonga eo anatrehan Jesosy, mody manorasoratra amin'ny tany fotsiny Jesosy. Tonga van'ny jiosy, toray vato io, fa tratra ny jangajanga. Toray vato io fa ianao Andriamanitra miendrika io vonoana io a. Ahoana ny voasoratra ao amin'ny lalàn'ny Mosesy. Raha ao amin'ny lalàn'ny Mosesy ny jerenao, maty ianao. Halleluja. Rehefa tonga teo amin'ny Jesosy izy, zany ny maître zany rehefa tonga eo amin'ny maître. Voavela heloka daholo. Halleluja. Rehefa tonga eo amin'ny Jesosy, fo mangoraka zany an Jesosy zany. Fo mangoraka zany an Jesosy zany. Fo ty zany an Jesosy zany.
aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Alohan'ny itenenanao ny hafa, jereo aloha. Aza mainka anala ny sompikazo amin'ny hafa io foana. Le andro eo amin'ny masonao raha tsy afaka. Mahery anie zany tenin' Jesosy zany e. Mahery zany tenin' Jesosy zany. Esory aloha io potra be io. Inona ny potra, inona le andro tony, anisan'ny karazany tony, fa mbola misy ngezany ho tony. Tsy afaka akory eo amin'ny masonao a. Le ohatry noroky fafa kely ery amin'le olona ery mamaky anao anala azy. Attention. Esory aloha le andro eo aminao. Rehefa afaka le andry, zay ianao vao tena analan'le sompikazo eo amin'ny hafa. Zany hoe alohan'ny teny ianao, alohan'ny resaka ianao. Zay zany alohan'ny tory teny tsy teny zany rehetra zany tena mijery mihitsy hoe za ty ve mba mamela heloka tokoa ve aloha za ty. Za ty ve mba mandevitra ve za ty. Za ty ve mba tena mity ve za ty. Eo amin'jery hoe ahoana. Miafinao amin'i Jesosy ary noho ny famindrapon'i Jesosy. Fa zay koa ny ampianarin' Jesosy. Esory aloha le sompikazo ao masonao. Sompikazo zany a ohatry ny oroky fafa kely iny. Zay anao va afaka anala le andro be eo amin'ny. Esory aloha le andro eo aminao. Esory aloha le andro eo aminao. Zay anao va afaka anala le sompikazo. Halleluja. Zay manatsofina hoety miaino aoka izy iaino zay lazay ny fanahy fiangonana. Fa tiany fanamasina napetraka zay androany. Zany teny zany tiany fanamasina napetraka. Anjarantsika ny mandray azy. Be da be ny zavatra iva rehefa mamela heloka ianao. Be da be ny faux problème rehefa mamela heloka ianao. Iteny zay iteny. Anaratsy zay anaratsy. Iprovoke zay iprovoke. Andrangitra zay andrangitra. Akasika zay akasika. Fa ianao efa niove. Halleluja. Raha misy olona ao am Kristy, olom-baovao izy. Ozy le rahalahy anankiray zay niaraka nanao cellule de prière taminay taloha. Narary ny zanany. Zanany moa sa ny vadiny tsy tadidiko. Zanany. De mamangy foana amin'io asiera io izy. Ty marary eo ny zanany. Atao hoana fa tsy sitrana le zanany de maty. Rehefa maty le zanany a, nalahelo be izy. Isaky mandalo amin'ny asiera izy de malahelo be foana. De ozy ny lazainy hoe ny asiera tsy afaka rotako. Ny asiera foana. Isaky ny andalo anao zany de itomany foana. Ny asiera ozy izy tsy afaka rotako fa ny foko mila miova. Ny saiko ny mila miova. Izany mila miova. Halleluja. Fa za tsy de hiteny amin'ny ministère travaux publics rodany ao ny asiera fa mandreraka anao mijery azy. Dikan'izay misy zavatra tsy voakontrôlenao ny any ivelany. Na amin'ny vadinao io, na amin'ny olona ampiasainao io, na amin'ny olona mpampiasanao io, na amin'ny manodidina anao io, amin'ny manodidina anao rehetra rehetra io. Marary ianao raha io dia atavinao kontrolena. Ahoana hoe? Ahoana dokotera? Marary ianao raha io dia atavinao kontrolena hoe tata, Jesosy ovay anina. Jesosy indray anina fa manany any. Jesosy ovay fijery ranona. Jesosy ovay ry. Dia hoy Jesosy hoe tsisy ovayko rehefa ianao miovana ka. Halleluja! Tsisy ovaiko rehefa ianao no miova. Noho zany miova ny sujet de prière anao. Miova ny ranomasonao a. Ianao hoe zany novain'i Jesosy. Halleluja! Tsy niova ngery lalàn'i Joseph e. Fa Joseph niova e. Ianareo ny eritreritra zany ho ratsy a. Zany eritreritra zany Andriamanitra ny eritreritra zany ho tsara. Tsy mahafinaritra ve miaraka amin'i Jesosy? Zavatra vesatry ny olona tsy vesatra ao tsony. Problème amin'izao fotoana izy resaka famelan-kely kio hoe ny olona susceptible, sensible, ny olona tohina, mora tohina. Fa rehefa ao amin'i Jesosy tsy mora tohina zany. Tonga ny eo dia inona koa mbola tohiny? Amen! Tonga ny eo dia mitsodrano ianao. Halleluja! Tahiny Jesosy ianao. Modia ny fahasoavan'ny tomponao. Tonga ny atsy hay dia indray tsodrano ianao. Satria nahoana tsy ianao io misy grâce ao anatinao ao. Halleluja! Misy force ao anatinao ao. Ary io force io tsy resaka hoe fahatanjahan-tsaina. Io force io tsy resaka hoe zay tena mafy be. Fa io force io Jesosy ny anarany. Halleluja!
io force io grâce, la grâce c'est Jésus. Io Jesosy io ny ao anatinao dia mandeha ho azy fotsiny le famelan-keloko. Mandeha ho azy fotsiny le famondrana fo. Mandeha ho azy fotsiny le fiantrana ny hafa. Mandeha ho azy fotsiny le fandeferana. Alléluia! Ka raha toandro, na raha riva, na raha pitso, na raha afaka pitso, dia ahoana anao tao? Grâce. Vao misy tady amery anao dia indray ianao indray ianao Tena za tsy azonao amin'izany tsony baibay. Efa maty le olona taloha. Efa maty le olona taloha, efa olona vaovao zao ao amin'i Jesosy. Zay no mahatonga antsika hitory ny herin'ny azo fijaliana, tsy misy afa-tsy ny lakroa no anovanao. Satria nombona teo le olona taloha. Ny olona taloha ngeny tsy mahay mamela heloka e. Satria nandova tsy famelan-keloka e. Ny olona taloha ngeny tsy mahay mandefitra e. Ny olona taloha ngeny tsy mahay mamindra fo e. Ny olona taloha ngeny mamaly ratsy ny ratsy e. Fa ny olona rehefa niona tamin'i Jesosy mandefitra be zany. Ary tsy forsena. Mandeha ho azy, mandeha ho azy, mandeha ho azy. Jesosy miaina fiainanao ao anatiny nao. Zany hoe miaraka amin'i Jesosy zany dia vie échangée. Ny atao hoe vie échangée, ny fiainan' Jesosy nalefa ao aminao dia ny fiainanao vonona teo amin'i Jesosy. Alléluia. Iza manaiky hobona amin'ny azo fijaliana? Alléluia. Solution ho anao zany. Zay rehetra ny Kristy Jesosy dia efa nanompo ny nofo mba mifaniriny sy ny filany teo amin'ny azo fijaliana. Zay rehetra aniza? Halleluja, aoka zavatsara. Tsy hoe zay rehetra anambobao. Jereva ambobao fa mety mbola misy mamela elo koa. Raha ambobao ny resahanao, tsy ambobao ny toriana aminao. Mety mbola misy tena manana toetra tena tsy fantatra hoe manao anao. Ka diso anao raha hiteny hoe zay rehetrarehetra ao ambobao dia nanompo faniriny sy filany. Tsy avaditsika amin'ny baiboly. Tsy hoe zay rehetrarehetra ao amin'ny tately ratsimba dia efa nanompo ny faniriny sy ny filany sy ny nofony teo amin'ny azo fijaliana. Tsy tately ratsimba ny torianao. Tately ratsimba miafinao amin'i Jesosy. Jesosy no ambara. Tsy hoe zay rehetrarehetra ao amin'ny miomana dia efa nanompo ny nofo mba amin'ny faniriny sy filany. Atao ny testa. Hita eo. Zay rehetrarehetra ao amin'ny kristianina ve dia efa nanompo ny nofo mba amin'ny faniriny sy ny filany. Tsia! Fa zay rehetra aiza? Zay rehetra an Kristy Jesosy. Halleluja. Na eto Madagasikara, na any ampitan-dranomasina, na aiza misy azy, na any Dego, na any Majanga, na any Tamatavy, na any Fianaratsoa, na any Fort-dauphin, na aiza misy azy, rehefa any Kristy Jesosy izy. Na any ampitan-dranomasina, rehefa any Kristy Jesosy izy dia nanompo ny nofony mba mifaniriny sy ny filany. Halleluja. Efa maty zany. Fa lasa fanirinan' Jesosy ny ao anatinao. Tsy hoe olona tsisy fanirina ianao. Tsy hoe olona tsisy filana ianao. Fa filana spirituel. Filana mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy hoe olona tsisy fanirina ianao. Fa fanirina mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Halleluja! Mirakla ao amin'i Jesosy. Raha misy ao amin'ny Kristy dia olona vaovao izy. Zay rehetrarehetra any Kristy Jesosy dia nanompo ny nofo mba mifaniriny sy ny filany teo amin'ny azo fijaliana. Halleluja! Aoka hiverina aminao ny fitiavana voalohany. Aoka hiverina aminao le firehetana tamin'ny voalohany rehefa niaraka tamin'i Jesosy ianao. Aoka hiverina aminao zany fitiavana ny hafa sy fieverana ny hafa izany. Halleluja! Aoka hiverina aminao ny mamindra fo sy ny mamela heloka. Halleluja! Ary rehefa moavy rehetrarehetra eo, ianao manana vatsy be da be. Halleluja! Ianao chargé foana ianao. Halleluja! Ary rehefa tadolany dia maka ressource ao amin'i Jesosy ianao. Se ressourcer ao amin'i Jesosy ianao. Recharger ao amin'i Jesosy ianao. Misy mila fitiavana omenao. Misy mila fandeferana omenao. Misy mila famindrapo omenao. Misy olona mandrangitra tsy mandrangitra azy ianao. Halleluja! Misy olona masika ataonao malefaka ianao. Satria ianao mitondra an' Jesosy ao anatinao. Halleluja! Satria maninona? Mitondra an' Jesosy ao anatinao. Ka rehefa Jesosy ny ao anatinao, manodididina anao maheno daholo.
misy Jesosy mandehandeha zany. Misy Jesosy tonga any hoany. Vao tonga eo ianao dia mahatsiaro fitsarana ny olona. Vao tonga eo ianao dia mahatsiaro fiadanana ny olona. Vao tonga eo ianao dia mahatsiaro tena hoe misy zavatra mahafinaritra ao aminao zany. Fa tsy hoe vao tonga ao ianao dia tena tondra fahafatesana ve ny atongavanao? Hitondra loza ve ny atongavanao? Raha mpaminany tompo aloha anao dia hitondra fampitandremana ianao. Hitondra kifafa ianao zay amafatrano. Mila diovina, mila triena. Haleloja. Akaiky Jesosy raha lasa bavy dia ho avy azalahy ny andro amin'ny fankalana olona. Azalahy ny andro amin'ny filana vaniny aman'olona. Azalahy ny andro amin'ny tsy fitiavana olona. Fa ny ataontsika ary androtsaka fitiavana amin'ny olona. Haleloja. Eny fa na dia tsy tiantsika aza ranona ny fahavalonao omeo an'izy. Haleloja. Raha mangetaheta izy omeo rano izy sotrony. Fa raha anao zany ianao dia manambatra vainafo eo andohany. Aza manaiky ho resiny ratsy ianao fa anao mamaly azy. Tao mafafo hoe aza manaiky ho resiny ratsy ianao fa amen na sa tsy amen? Amen na sa tsy amen? Haleloja. Tandidony amin'i Jesosy zany Josefy zany. Sariny amin'i Jesosy iny zany hoe iny Josefa Jesosy iny efa naseho tany aloha tany. Zany Eli mpaminany mahery zany. Jesosy iny efa naseho tany aloha tany. Ary sika koa amin'izao fotoana izao dia tokony hametraka diatanana eto amin'ity zao tontolo izao ity. Haleloja. Ary ny diatanana petratsika dia diatanana ny fitiavana. Haleloja. Mipetaka ity dia fitiavana, mipetaka ity dia fitiavana, mipetaka ity dia fitiavana. Famelan-keloka, famindrapo, fiantrano, fanaovan-tsoa, famalinany tsara zay ratsy atao amin'ny tena. Haleloja. Possible ve zany? Satria maninona ny possible? Satria Jesosy ao anatinao. Zany bebe? Satria Jesosy ao anatinao. Izy ny miandraikitra an'izay nataon'ny olona taminao tany. Izy ny miandidy an'izany. Zanako sy niasan'ny tanako dia aoka adidiko ihany. Zanako sy niasan'ny tanako dia aoka za ihany nikarakara azy. Fa io ohatrany tonga dia siterna be. Io siterna ao aminao io tonga dia feno fitiavana fotsiny. Io siterna aminao tonga dia rano be ny fanamasina fotsiny. Io siterna ao anatin'io tonga dia grâce daholo ny ao anatin'io. Grâce daholo ny ao anatin'io. Haleloja. Ka na rapitsy na raha afaka apitsy hoe lany le siterna. Ritra le izy fa ahoana? Zay rehetrarehetra misotro ny rano zay omeko azy izy dia isy loha rano miboiboky ao anatiny. Haleloja. Matoa misy loha rano boboky zay ony. Matoa misy loha rano boboky zay source ane zany. Source zany. Mandeha ho azy fotsiny. Haleloja. Tsy amboamboarina zany io. Tsy amboamboarina io. Fa tena source efa ao anatinao fotsiny io dia mandeha. Iny fa mivoaka, 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 mivoaka. Jaona toko 7. Zay rehetrarehetra mandray ny rano zay omeko azy zay rehetra manatona ny ony dia isy ony roa rano velona miboboky avy ao anatiny. Haleloja. Ahoana aiza novaina ho ivelany sany ao anatiny? Ahoana aiza novaina ny ivelany sany ao anatiny? Haleloja. Ahoana nanovana azy? Jesosy. Haleloja. Ianao ozy izy raha mbola tsaka foana amin'ny fahatsakana io angetaheta foana ianao. Tsy fantatro ino fahatsakana io. Judo, kung fu, karaté, basket, psychologie. Mangeteta foana ianao. Mianatra be, mangeteta foana ianao. Asa be, mangeteta foana ianao. Anareo manohy azy hoe dia ataontsika hoe mangeteta foana ianao. Alefa. Tsisy ve? Manan-karena be, mangateta foana ianao. Raha manan-karena Jesosy ianao tsy mangateta tsony ianao. Haleloja. Inona koa mangateta foana ianao? Asitsika refrain. Alefa azy hoe diplôma be, mangeteta foana ianao. Toyany lamody, mangeteta foana ianao. Zay fotsiny. Facebook, mangeteta foana ianao. Inona koa? Voninahitra, mangeteta foana ianao. Manao vakansa, mangeteta foana ianao. Fa ilaina ihany manao vakansa. Manaraka
vola serena mangateta foana ianao. Mangateta foana ianao. Na aiza naiza ianao isotro ireo rano fantatrao dia tsy afaka akory ny etaeta ao anatinao. Fa zay misotro ny rano zay omeko azy, zay misotro ny rano zay omeko azy, tiako apetraka aminao zay teny zay maranako azy dia hivavaka tsika tena andao tena velany lasa, andao tena aza atao rotina maketo ambobao, aza atao rotina fotsiny hoe rehefa alady dia maketo nefa tsy mamela heloka, nefa tsy mamindra fo nefa tsy miantra, nefa ny ataoko ihany ny ataoko nefa ny fombako ihany ny fombako, fa aoka tena isy renouvellement androany. Halleluja. Aoka tena isy fiavaozana androany, aoka tena isy renaissance, aoka isy réveil androany hoe tena ok zay le kisarisarany sy ny fomba fotsiny, fa te iaina an'izany, tena expérimenté an'izany ohatran'le fitiavana voalohany zany ray a Jesosy, te iaina an'izany hoe fanatrehanao zany a Jesosy, te iaina an'izany hoe réglenao daholo ny atsipiriam-piainako rehetrarehetra ary tsy hitady fiovan'ny hafa ivelany fa zany hovainao. Amen na sa tsy amen? Manaiky ianao sa tsy manaiky? D'accord ianao sa tsy d'accord? Fa zay ny contrat miaraka amin'ny Jesosy, ianao no vaina, ianao no amboarina, ianao no aintsy, ianao no tefena, ianao no volavolaina, ianao no amboarina ho fatsipitiavana. Halleluja. Ianao no tefena, amboarina ho fatsi-piderana, ianao no fatsi-pamonjena. Tanteraka izany no ny herin'ny azo fijaliana, tanteraka izany no ny asan'ny fanamasina, tanteraka izany no ny fahasoavan'ny Tompo ao anatinao. Halleluja. Oh, halleluja. Misaotra fanamasina, misaotra ny fiasanao aminay, misaotra fa tsy tianao zay hiaina saritsarina fivavahana, tsy tianao zay hiaina saritsarina tenin'Andriamanitra, fa tianao zay tena expérimenté zany hoe iny ianao fa miditra ny fiainanay, iny ianao fa mandray an-tanana, iny ianao fa ianao no mitondra ny fanjakana eo amin'ny fiainanay, ary tsisy hota mangezanay, tsisy lolopo, tsisy eritreritra, tsisy tsy fitiavana, fa ianao nefa manova ao anatinay. Na tsy tianay ara-ny hafa, fitiavanao anay mameno anay ahafahanay mity azy. Na mankahala ara-ny hafa, ny fitiavanao anay atao anatinay ahafahanay mity ny hafa. Halleluja. Ary ianao no miteny hoe ao koa mpamindra fo ianareo tahaka ny rainareo zay mpamindra fo. Ianao no miteny hoe mivavao an'izay manisy ratsy ianareo, mivavao an'izay manenjika anareo. Ao to zanaky ny ray any an-danitra ianareo, fa ny ray any an-danitra mandatsaka ny orana amin'ny tsara fanahy sy amin'ny ratsy fanahy. Ny ray any an-danitra mameno masoandro amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy, mba ho toetra anao koa zany. Fa raha ny Tompo moa manavanavaka hoe ianona ihany nomeko masoandro fa ianona tsy omeko, raha ny Tompo moa manavakavaka hoe ianona ihany nomeko orana fa ianona tsy omeko, sofa tsy sakan'izany ny Tompo, sofa tsy takan'izany ny Tompo. Ary ianao koa takan'izany, mba ho takan'izany toetra ny Tompo zany hoe tsy manavakavaka ianao, fa mamindra fo amin'ny rehetra ianao, mandatsaka ny ranorana ianao amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, manome masoandro ianao amin'ny tsara fanahy sy amin'ny ratsy fanahy, satria toetra ny Jesosy ny toetranao. Halleluja. Fanamasina angatahana, fanamasina ianteherana, reraka hoe mantsy ianao, reraka hoe mantsy an'i Jesosy fa miady amin'ny nofoko, reraka hoe mantsy an'i Jesosy fa ohatran'ny za miezaka amin'ny tenako, kaka iny solution dia ianao, iny solution dia za ombona miaraka aminao eo amin'ny azo fijaliana. Halleluja. Zao no natoko fahefatra. Manana fiainam-bavako anatin'izao teny zao. Zao no natoko fahefatra 1:17. Zay rehetra misotro ity rano ity dia mbola angetaeta indray, fa na iza no misotro ny rano zay omeko azy dia tsy angetaeta intsony. Halleluja. Fa na iza no misotro ny rano zay omeko azy dia tsy angetaeta mandrakizay. Matoa ny Tompo miteny hoe na iza ianao ao anatin'izay, tsisy anavahany io. Ary io tsisy etikety hoe ny pastera dia mahay mamela heloka, ny pastera no afa-po. Io tsisy etikety hoe ny apôtra na ny mpaminany na ny evangelistra na ny mpampianatra sy ny tariny rehetra, tsy resaka titra io,
Tsy resaka etikety io fa resaka zanak'Andriamanitra. Resaka olona toritory fo. Ny fotoritory sy mamorakoraka tsy ataon'Andriamanitra tsinitsinina amin'izao ora sy fotoana izao. Meteza eo amin'ny fanatrehan'ny tompo ianao. Anana fotoritory sy mamorakoraka ianao manoloana an'izany teny izany. Aleloia. Tsy hodinao fanina izany. Tsy avelanao mandeha ho azy izany fa tsapanao lalindalinao fa mila fanovana ianao. Mila fanovana ianao. Mila fanovana ty Madagasikara ty. Mba tsy hifanenjika foana, hifanaratsy foana, hifankahala foana, hifamalifaty foana. Fa ianadino ny ratsy natao taminy. Ary ity izay mila heloka. Jesosy no afaka anao an'izany. Oh, halleluja. Yehoshua Hamashia. Yehoshua Hamashia. La Messie. Yehoshua, Jesosy no mpamonjy, Yahvé no mpamonjy, afaka anova ny fiainanao. Ianao raha laza efa reraka ny hazakazaka. Ianao raha laza ohatrany tsy stable ny fiainanao. Ndraindray ambony, ndraindray ambany. Tafitohana lavitra, minjera lavitra, tsisy zavatra matotra mipetraka, na ara-nofo, na ara-panahy, na ara-kasa, na ara-pitiavana, na ara-pianarana. Instable foana. Afaka ny ho stable ianao rehefa mijoro ambon'ilay vatolampy. Jesosy Kristy no anarany. Ary zay no toriana aminao atao anatin'ity fitoriana ao anatin'izao fotoana izao. Jesosy Kristy no anarany. Afaka hanananao stabilité. Stabilité émotionnelle, stabilité spirituelle, stabilité amin'ny fiainanao rehetra. Halleluja. Aza vela ho mandalo ny teny. Aza vela ho mandalo ny teny. Ianao zay nanadino nanadiovana anao. Ianao zay nanadino namelana heloka anao. Ianao zay nanadino ny fahalandrosoavana anao. Ka lasa tao masika amin'ny hafa ianao. Lasa tao mandratra ny hafa ianao. Lasa tao mahery fiteny amin'ny hafa ianao. Ka lasa ny teninao dia tahaka ny antsy manindrona. Androany soloy fity zany. Androany miverenao amin'i Jesosy. Fa tsisy ananana afaka omena fa tsy zay ananana ihany. Matoa ianao mandratra dia maratra ianao zay. Matoa ianao mamono dia nyvonoana ianao zay. Fa androany Jesosy mamelona anao. Androany Jesosy mamindra fo aminao. Androany Jesosy mame fitiavana anao. Ary rehefa nitiavina ianao dia ity ihany koa ianao. Rehefa nandeferana ianao dia andefitra ianao. Rehefa namelana heloka ianao dia amela heloka ianao. Rehefa nasoavana ianao dia anasoa ianao. Rehefa nomena ianao dia anome ianao. Zany filazantsara ny Jesosy. Zany ny fiasany fanamasina. Areto Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao. Te hanana fiangonana madio izy. Te hanana mpanompo mahatoky izy. Te hanana mpianatra manaiky ny tenin'Andriamanitra izy. Miantora amin'ny Jesosy rahalahy. Miantora amin'ny Jesosy ranabavy. Teneniko mihitsy hoe rahalahy. Teneniko mihitsy hoe ranabavy satria efa ao amin'ny valy ianao. Satria efa ao amin'ny fanjakana ianao. Fa mila fankatoavana zato isan-jato ny tenin'Andriamanitra. Eto Jesosy manovoza ho aminy. Manovoza ho aminy. Misokatra ny varavaran'ny lanitra. Misokatra ny seza fiandriana ny fahasoavan'ny tompo azotsika famonjena amin'ny andro mahaory. Eto amin'ny seza fiandrianan'i Jesosy tsika. Halleluja. Ary ny volonelany, ny lambany zay midina, ny masony zay mijery anao, ny tanany zay mikasika anao, ny fony zay mitopotopoka amanao, renao zany amin'izao ora sy fotoana izao. Halleluja. Saotra dada. Saotra dada. Zay rehetra misotro ity rano ity dia mbola angetaeta indray. Fa na iza no misotro ny rano zay omeko azy dia tsy angetaeta mandrakizay. Na iza no misotro ny rano zay omeko azy dia tsy angetaeta mandrakizay. Fa nandeha tokom-pivavahana maro ianao. Nofitahan'ny olona tany ianao. Noroban'ny olona tany ianao. Naratra tany ianao. Ianao nanana fo mahitsy nefa anao sitrapon'Andriamanitra. Zany tsy hanambarana tokom-pivavahana aminao. Zany tsy hanambarana rafitra no man'olona ho anao. Zany tsy hanambarana olombelona aminao. Fa raha rafitra, raha olombelona, raha anarana tokom-pivavahana, misy kianina foana zany. Fa ny tiana ho hitanao dia Jesosy ilay tsisy kianina. Jesosy ilay tsisy kianina. Zany Pilato zany dia niteny hoe tsy hitako izay tsinon'io lehilahy io.
Pilato, ilay mpitsara, ilay manana fahefana amono, ilay manana fahefana feno, rehefa niona tamin'i Jesosy. Halleloja. Rehefa niona tamin'i Jesosy, rehefa niona tamin'i Jesosy, rehefa niaino an' Jesosy, rehefa nisonde an' Jesosy, dia hoy Pilato hoe tsy hitako izay tsiny io lehilahy. Halleloja. Tsy misy tsiny zany Jesosy zany, ary tsy manao erreur amin'ny fiainanao izy. Mety miady aminy koa ianao, satria be da be mety zavatra tsy mahafaly ianao. Mety misy fotoana, mety misy hoe mety misy déçu amin'ny Jesosy ianao. Aoka ianao tsy ho déçu amin'ny Jesosy zany. Tsy taraiky Jesosy, tsy mitaretrrehetra Jesosy, au contrôle ny zavatra rehetra Jesosy, mifeny zavatra rehetra Jesosy. Maneke azy ianao, aza mametsiny azy ianao ny amin'ny fiainanao, aza mametsiny azy ianao ny amin'ny zavatra nisy. Fa Jesosy zany tsy omena tsiny zany, Jesosy zany tsy mandiso zany. Da tio izay tenin'ny Pilato zay, tsy hitako izay tsininy io lehilahy io, nanasa tanana izy. Tiako atoro anao zany Jesosy zany tsy mana-tsiny. Aza mijery olona ianao, aza mijery rafitra ianao, aza mijery fomba ianao, fa ndao hijery an' Jesosy, ndao hijery an' Jesosy. Teneno mihitsy izao fotoana izao, tena te hijery anao fotsiny an' Jesosy. Te hiaino anao fotsiny an' Jesosy, aza mijery akory ianao. Fa eto amin'ny fanatrehan' Jesosy tsika, eto amin'ny fanatrehan' Jesosy tsika. Halleloja. Na firy taona ianao, na firy taona, na izy ianao, na izy eto, na voasambana ianao, vao tonga eto androany, ho anao ny fitiavan' Jesosy. Halleloja. Miazakazaka ianao amin'ny asa aman-draharaha, miazakazaka ianao amin'ny zavatra maro isan-karazany, mitsara ao amin'i Jesosy. Halleloja. Ny rana ny huissier andeha nientsika an' Jesosy, ny rana ny huissier andeha hisambotra an' Jesosy. Fa vao niona tamin'i Jesosy zany huissier zany dia nianjera tamin'ny tany. Vao niona tamin'i Jesosy zany huissier zany dia nitsirara tamin'ny tany. Niverina maina fotsiny fa tsy afaka nitondra an' Jesosy, tsy afaka nisambotra an' Jesosy. Ary hoy ny mpaniraka anazy, nareo koa nga babon' Jesosy. Dia hoy ny huissier, tsy mbola nisy lehilahy niteny ohatran'izany, tsy mbola nisy lehilahy niresaka ohatr'izany. Halleloja. Jamais homme ozy izy n'a parlé pareil. Androany tiako atoro anao koa, talohan'i Jesosy tsisy. Halleloja. Talohan'i Jesosy tsisy, ary ao aorianan'i Jesosy tsisy. Talohany Yehoshua tsisy, ao aorianany Yehoshua tsisy. Fa izy ny fiandohana, izy ny fiafarana, izy no alfa sy omega, izy ny zavatra rehetra. Ataovy tena ivo ny fiainanao izy. Halleloja. Ataovy tena ivo ny fiainanao izy. Mba misy antony fiainanao eto tany, misy antony ny havelomanao eto tany, misy iraka mipetraka Jesosy aminao, anafaka izay voafatotra, ampahiratra ny masony jamba, amin'ny fitiavana an'ireo malahelo. Halleloja. Satria mandray an'ilay roa rano velona ianao, mandray an'ilay loha rano velona ianao. Na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaeta mandrakizay, fa ny rano izay omeko azy dia ho loha rano miboboky ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Halleloja. Ny rano izay omeko azy dia ho loha rano miboboky. Misy loha rano miboboky ao anatinao raha mandray an'ilay rano omeny Jesosy ianao. Misy loha rano miboboky ao anatinao raha mandray an'ilay rano omeny Jesosy ianao. Ary zany loha rano miboboky zany manana foana izay rehetrarehetra manelingely ao anatrehanao. Tsy voasakany zany, fa rehefa ny rano zany rehefa miboboky mivoaka foana io, mandeha foana io, tsy tototry ninonino io. Na inona problème mety ao tany, na inona fiakaran'ny vidiny entana, na manahoana ny fiakaran'ny PPN, manahoana na sarotry ny fiainana. Halleloja. Rehefa manana an' Jesosy le loha rano velona ianao, velona ao anatinao zany. Halleloja. Ary satria velona ho Jesosy dia ho velona ihany koa ianao. Halleloja. Izao avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Ho anao zany raha lasaina bavy, ho anao zany raha lasaina bavy. Ianao izay eto androany nitoriana an' Jesosy. Halleloja. Ianao izay eto ambobo ao androany, ataoko ohatrany hoe tsy mbola manana an' Jesosy ianao, ataoko ohatrany hoe mbola vao hotoriko ianao, ataoko ohatran'ireny hoe mbola vao alehako any Fort Dauphin reny ianao, na alehako any Majanga ianao, na alehako any Tamatavy ianao, alehako eto ianao, anambarako an' Jesosy ianao. Jesosy dia ampy anao, Jesosy dia ameno anao. Halleloja. Ny rano izay omeko azy dia ho fiainana mandrakizay, rano izay omeko azy dia ho fiainana mandrakizay. Halleloja. Mivavaha, mivavaha,
mivava